Zava-baovao ho antsika eto Toamasina, azadino fa efa tonga eto amintsika eto Toamasina ny kapako. Ny kapako dia kapa tena tsara, vita malagasy ary vita amin'ny hoditra malagasy. Tena malagasy, zato isan-jato no manao azy sy ny mamokatra azy, ary zao efa tonga eto amintsika eto a Toamasina izao. Ny kapako dia misy sokajiny marobe ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, ho an'ny olon-dehibe, eny na ny vavy na ny lahy dia samy misy an'izany avokoa ao amin'ny kapako. Azo lazaina fa tena tsara ny kalitao ary ny vidiny tena natao dia mirary. Azadino ary fa ny sabotsy teo no efa nanomboka tonga eto Toamasina, ary etsy ampitany Notre Dame no ahitantsika an'izany magazay ny kapako izany. Amin'izao fiandohan'ny fisokafan'izao dia mbola miezaka hatrany manao promotion na fihenam-bidy ry zareo ao amin'ny kapako, ary hita sy tsapa fa ny kalitao dia tena tsara dia tsara, sady mihaja no tena tsara ity kapako ity. Tena misy tokoa izay fahatsaran'ny kalitao izay, satria tena azo lazaina fa vita malagasy zato isan-jato ity kapako ity. Manentana antsika ary ho tonga maro etsy ampitany fiangonana Notre Dame no misy ny mangazay mba hanjifa izany kapako izany sy hitsidika ny mangazay, fa mbola ao anatin'ny fampafantarana ry zareo, ary miezaka hatrany manao an'izay fihenam-bidy amin'ity herinandro ity. Koararoty ary fa aiza indray tsika no ahita izany kapa tsara kalitao nefa mora sy mihaja tsara izany. Izay eto amin'ny tranombarotra kapako dia misokatra manomboka ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy, ny oranay dia manomboka amin'ny valo maraina jusqu'à amin'ny 1:30 sasany, dia ny après-midi manomboka amin'ny 2 jusqu'à amin'ny 5 sasany. Dia manentana antsika rehetrarehetra vahoaka teto Toamasina izay eto amin'ny tranombarotra kapako mba ho tonga hitsidika ny tranombarotra nefa dia hanome fafampoanareo client rehetrarehetra izay kalitaon'ny kapanay moa dia mafy fitanareo ny hatsarany, dia mitongafany mitsidika anay ato rehetrarehetra. Misy zao kapan-behivavy maro, misy couleur afaka safidiananareo, misy pointure rehetrarehetra, ny semelle mafy tsara sady efa crampon semelle anay zao, dia misy ihany koa ny an-dehilahy misy hatramy pointure kely, dia misy pointure farany lehibe indrindra. Mazana dia tsy diso anjara amin'izany fa misy ho an'ny ankizy kely. Ohatran'ny toy zao ny couleur-ny ara tsara, misy pointure manomboka 20 hatramin'ny 34 ho an'ny ankizy. Semelle crampon mafy tsara izy ity, tsy atahorana ho tapaka ny semelle, tsy atahorana hoe mampenjera ho an'ny ankizy kely, satria tena efa hitanareo amin'izao. Dia manasa anareo vahoaka ny Toamasina rehetra ho avy hitsidika ny magazay kapako, mandray anareo izay ampitiavana.